Bakas ti Tantaragas. Avy any Ankoatra. Tantara indray miaina dia miteniny ny Fiandrianjaka. Ireto avy no namelona ny tantara. Iary Toko sy ny mpanoratra Miaraka tamin'ny Rianala Masoandro sy Irene Rakotomalala. nandrindra ara-teknika sy nanatontosa no Fiandrianjaka. Nandre feo Jakina Andriatsona. Zay zany lesy ririka akiniko amin'la zany miasa rehetra trapitso ary dia mamerina ny fisaorana sahady amin'izay fanekeny lazay tena namana lesy ala fa tsy mba namanamana. Mahazo matoky lesy alary tsy toery efa vitako avokoa ny fampiresahana tamin'ny dokotera lehibe. Aza manahy lahy ataovy tsara aloha izay ahasalaman'ny reniny lahany. Aza alefa miroroa aty mihitsy aloha ny saina mandritra ny andro tsy isan'ny lako. Misotra lesy saingy mba jereo akaiky ihany mikasika an'ilay razana ray tonga tamin'ny lakamisy iny fa toa mbola tsy nahinona vaovao makasika an'ireo avany. Eno efa nijery an'iny ane ahy. Aiko hoe elahy ihany nametrahan'ny dokotera lehibe any momba an'iny fa ataovy aloha izy ihany. Fa mba manao ahoana aloha ny fahasalaman'ny reniny lahy efa manomboka mba miasa ngamba lesy le fanafotony meny tataperamena zany. Efa hitako mahazo aina ihany ny eny eo fa angatsy dokotera mpitsabo nitondrany lahazika. Raha mena mpitsabo ka saingy tsy le dokotera mba sanisainy lahy aloha mpitsaboka sy efa falehana izay ary tena hatramin'izay nandehananay tany dia tsy mbola nandiso fanantenananay io mpitsaboka azy io. Tena manao kinanga mihitsy ane lahy zany ritsito ahoana ka aretiny efa miverimberiny io ve izy dia mbola laloviny latahaka an'izany ihany raha tsy diso aho dia finitelo izay ny reniny lany narary ary avy eo indray dia sitrana nefa dia miverina indray zany hoe le mpitsabo tondrany lazy mihitsy zany no milalao ny aretiny. Aiza kosa lesiny dia hoe manao kinanga ka mariny zany ka ny tena fandriana ve lesy tsy ho salama foana izy fa maheriko aloha le olona namely azy nataony miverimberina foana ilay aretina ary tena izy no milalao ny aindreniko fa tsy zany milalao ny fahasalamany akory araka ny voalazany lahy teo raha azoko tsara zany dia aretina nataon'olona le izy raha nytiany lambaraniko ka efa zay foana moko. Aiza lesy nisy an'izany hoe taita tampoka izany izy amin'ny alina dia lasa mitsangana ary mamovaravarana ary dia mitabataba be miantso fonjeo tokotany. Tsy vitan'izay fa mbola mirediredy be tsy fantatra izany nefa ne lesy dia amin'ny atandro izy dia malemy tsy tafariny eo am-pandriany zany zany indraindray koa milaza fa tsy dian'izao olona rehetra izao toa hoe misy zazavavy mamangy izany foana hono izy rehefa atandro be mangina avy misakafo iny sady mitondra voninkazo fotsy manitra be izany io zazavavy io. Mahagaga lesy zany ka zany foana ve nefa aloha ny mahazo azy hatramin'izay tamin'ny voalohany aloha tsy tahaka izany fa teo am-pandriana ihany izy no mirediredy sy mimonina tsy fantatra izany fa taty ariana dia lasa nivoaka ny trano mihitsy. Enjana lesy zany ary so dia verisaina kosa ary ny reniny lahy adala ve ny tiany lalazainy asa tsy dia izay le tiako atongavana fa inona indray ary verisaina izany any ely ty ririka ka adaly akosy hitako ny adala hafa mihitsy ny reniny lahy nika mbola miresaka tsara amin'ny atoandro be nanahary fa ny alina izy zany vao mihetsika ny fahaveresan-tsainiko. Ny tena marina lesy dia nasiany olona tamin'ny oto mahery vaika izy ary le olona namely azy dia tsy lavitra fa ao an-tanànanay ihany. Tsy vitan'izany fa havana sy fianakaviana akaiky. Fa ahoana nefa nilazany lahany ka ka ny namely any tatana ihany ny letsy no navitan'izao zany ve letsy ary efa nanako borofo zany saingy aleo aloha mangina zany lesy ririka saingy amin'itindray mitoraka ity kosa aloha tsy hamelako tsy hanaiko kambody sosiparan'olona lavo izao ka raha tena marina azy zany dia inona nefa ny tena antony ka resaka adilova letsy zany ve sady mbola tantara lava aleo fa lazaiko an'lahy ihany rehefa malalaka zao mantsy tena mbola tery be ny fotoanako. Eny ary fa zao letsy ahoana lesy zay raha andala eo amin'le mpivarotra voninkazo io letsy lahy dia mba ampitondraiko an'lahy ty voly mividy voninkazo zay mantsy aho omaly dia tsisy majinika taty amiko dia noetiko fotsiny aloko. fa ahoana koa zany tovolahy be ty voninkazo zany reny letsy ny any fa avy naretako raha hitan'ny lahy moa ny ao an-jaridaina koa
asa zay lazainy lahy zany ngamba lazainy lahy fa vehivavy nefa ny lesy tena mahafinaritra no mamboly sy mikarakara voninkazo hoe sady manala fahasorenana lesy reny rehefa ohatra ka misy maksidina ny lahy avy any amin'ny alehan'ny lany zany ve lesy fandray zany zay fa lasa aloha dia mahasotoa lahy mamerina fisaorana ny lahy ihany lesy iny lesy raha tsito dia amin'ny alasina indray zany ny ony misotra lesy zary le tovavy mpivarom-boninkazo eto toa tsy misy mpivarotra eto zany sa mbola lasa ny sakafo sa nefa tena maika be andray zany atsara ny reto voninkazo reto samy hafa loko sy felana nefa mifanakaiky sy mitangorona toa marina ihany le filazany erika hoe manala fahasorenana sy adi-tsaina ny mahita ny reto izy retoko tsy erehany ty ray ty hafa mihitsy tsy tahaky retsy mitangorony retsy fa toa fotsy mateo mangatsakatsaka zany ty izy mitokatoka-monina atao tovavy malahelo sy resy ny endriny mba inona re zany ny anaran'ity voninkazo ty sady manitra ny izy zany lisy reno anarany io ary vitsy karazany izy io mahafinaritra zany ve andray mahafinaritra tahita tampoka marina tsy hitako akory ny toeran'ity tovavy ty teo efa tato ihany izy fa tahako n'le voninkazo mandadina be mamonjy reto salazana amin'ny katao retsy tianao ngao io afaka omeko anao ny raha tianao zany ve tiako ka saingy aizany misy zavatra kanto be tahaka izao zaray potsiny nefa ary tovavy misy ka ary za vonina ny anomian'izany ho anao nefa raha omenao takalony andray mitsiky foana izy miresaka amiko mahay mivarotra zany raha tovavy ka fa aty ve aloha le tovavy mpivarotra eto sa tsy izy toa ohatry ny hafa maitsy mantsy izy tiako ny hitany serika isan'andro eto mantsy toa fotsy fiadirana sy borivolo zay ty nefa zarazara hoditra sy lafa volo be tena tinianao foana misy tsarotra ao nga ny endriko oay azafady mademoiselle mampitovy mendrika eo sy ty voninkazo ty ho za dia toa misy ifandraisany zany nareo toa mitsiky lava nefa toa malahelo endrika zany koa indraindray samy ve sy diso ny fijerinao fa tena marina ka eny fa na dia ny anaranay aza tena iraisana lisy koa mantsy ny anarako lisy nalaina avy taminy hoe Lucienne ve zany sa Lucette aiza kosa tena lisy tena malagasy mazava ka fa azo atao koa hoe Lucia ty kosa zany ko ka ino ary ny takalony fa omeko raha ananako tsy dia ty voninkazo aho fa ty raha ty tena nambabo atampoko zany toa satroko foana hitazana azy ko fa inona ny antony ka asa toa manana fanantenana zany ny velany raha sendrakivy mampitraka sy mampahery lafiny ray nefa toa manana alahelo sy mampisempa akory rehefa sendra ny hafaliana sy korana mahery vaika ny foko zany hoe mizara zay tianao zany izy ko aleo angamba zay ny tena marina ka hoe to ary io raha tianao ka le takalony aza tsy lazainaoko so mantsy tsy ananako ko rehefa omenao fofonena kely monja no vatako dia omeko anao io ka ohatry tsy azoko any izy tiana ao ambary fofonainao ona ohatray toa ny ondrika kely izy dia tsapako ny sendro zany inona reny ao ambadika zany rehetra zany lisy manontany anao anao okary zao raha tsy takatrao raha pitsy miverina rehefa azonao tsara ny tiako lazainy zay mampamangy any amin'ny reninao any ohatray fa laza iza koa izy toa ny divokely zay fotsiny dia tsy tazako fa tako ny reto rozy tia mijoalajoaly reto fa laza iza koa ary izy teo nefa ny dia tsy misy lalana maka iza koa raha mivoaka ao ambadika fa avy hatrany teo tamboho fa loza ihina reo zao hitako zao
inona koa ny mistera ao ambadika izao? Sady ta mahafantatra amin'ny eny koa izy teoko. Mampamangy any amin'ny renina ho any moa izy. Ianao ry neny raha ilasako zavatra. Fa zavatra iny izany anaka? So dia anao izay andreraka anao eo indray aka. Aleo aloha rehefa mahazo hery tsara ianao vao miresaka an'izany tsika. Efa tsy dia maninona anie za zao e. Sady efa ninana andreo fanafodiny miandray menareo koa dia azoko ery izany eko. Eny ary. Fa aleo ary aloha eto akaikinao eto any iresaka e. Amin'izay ianao tsy ho sahirana amin'ny fahenoana sady tsy dia mifazafaza koa amin'izay. Ka etsy ary? Fa fofona iny ary izany henoko avy amin'ny vatany eny izany. Toa fofona manitra be izany. Sa nanao ranomanitra iny? Dia taiza koa nefa ny nahitany ranomanitra ka. Izy aza tsy afaka mihetsika eto akory. Sa baolina na ranomanitra ka rehefa mifampikasokasoka tamin'ny eny teto dia nifindra. Oky, fa toa tsy mitantara akory anie ianao anake. Lozanao mianahana fotsiny io. Sady toa mamofopofona izy izany ianao izany ry tsito a. Maimbo anga za ka? Tsy izany ry neny a. Mifanohatra amin'izany ary noeny kokoa. Toa manitra be izany ny akanjonao. Sa va re baopanampony nanao ranomanitra? Tsy bao mihitsy fa le zazavavy tonga mamanga isan-kaleto ireny manitra be tahaka an'izany a. Asa mihitsy ranomanitra be izany fa tena mambabo be izany le fofony ko. Mba nangataka taminy aho dia nasiany kely ny zoron'akanjoko. Sady mandaitra le izy ny ela faharetana ny fofony a. Izay indray mihaino sy le redirediny. Tovavy iza foana ary mamangy an'iny ato e. Tsy misy afa-tsy sasy bao an'iny ato ry neny e. Si, ny masonao mihitsy ny efa pahany. Na ito ianao na tsy eto izy aza tonga eto foana miresaka amiko. Dia saingy tsy tanao. Andray, mahafinaritra anie izany raha tovavy ry tsy toe. Sady sarika be. Sa koa madala. Efa hita fa olona tsy salama tia miresaka amiko ity ka mbola tsaratsaraiko ihany. Izany eo ihany fa tia saika vao maika ilazako zavatra tsy mampino makasika an'ilay zazavavy tafaresaka tamiko iny. Ohatray. Fa toa ohatry ny misy ifandraisany ihany izany zavatra iainanay sy neny izany raha jereko tsara. So dia ary dia mba ilay zazavavy hitaneny makato an-trano miresaka amin'ny foana le hitako iny e. Le zazavavy mistery sy manana hery hafahafa. Tena tsy mampino ka. Ary sotin'izay koa aza aloha ny lasa lavitra loatra miatika an'izao tsy fahasalaman'ny eny izao ka. Miampy an'ny asa be tato ato koa. Nefa ny tena niresaka tamin'olona teo e. Saingy rehefa nijereko tsara nefa dia tsy hita izay nalehany. Le zazavavy nasainy erika naterako an'ilay vola aza moa nanontaniako fa tsy misy an'izany tovavy izany manampy azy. Sa andray ary ny sainy fa sao dia mamo iny. Ka hita taramiko ve ianao sa tsiritsito a? Maika atory aho mantsy fa vizanako. Vizana maninona koa izao neny ka. Neny aza matory atao mpandriny eto foanako. Ka izany e. Vizana ny andren'ilay zazavavy mba namako teo ta fa tsy tonga akory izy androany. Nefa ne dia raha izay mifa ho avy eo izy. Neny a. Mbola marary ianao fa aza dia miteniteny foana ka. Matory aloha fa izany dia hikarakara sakafo. Zany tsy haiko mihitsy hoe maninona ny tsy takany isan'andro hoe vao mitaboka dia resy. Zao ty fisasaka ihany ny alina vao mbola tsy mety mipizitoro ny masoko. Toa mivadibadika fotsiny atao mpandriny eto. Neny koa toa mba nahita toro fa isan-kalina izy amin'ny ora tahaka izao efa mitsangana sy mivazavazana tokotany any. Inona re nataoko mba hanasitrana ny oreniko io e. Toa tsy maharitra araka ny tenin'ny Erika ihany le fitsaboana natao taminy ka afaka kely dia io miverina indray.
miaiky mifahaizan'ny olona sasany aka dia resaka lova sy fananana ve nanaovana ny sovorika loza be zao e. Amin'io tsy iza fa ny rahavaviny ihany no nahavitan'izao. Eny fa na dia tsy hita mivantana aza dia izy aloha niara-ny fanahiana voalohany ka. Za kosa aloha tsy anaiky vita mora amin'izao zavatra izao raha nanako torofo e. Zany hoe ilay anendrikendrika olona moa ny sarotra. Fa nasanina tsy izany mila mandrefepety alary tsy hitoery. Oay, finony izany zavatra mitapoka any ambadika an'izany e. Ny zavatra ny anjera be teo. Dia andeha zany tsy drasindry. Dia ahoana nefa ny zanako e. Za kosa aloha tsy mila azy rery ato ka avela ho izy mba hanaraka antsika retsy a. Tsy mbola afaka ahoany. Zany eo tsy afaka ny amela andrery an'io zanako io ato e. Mbola mila io. Tena neny zany miresaka izany. Indray fa netsika ny aretiny neny. Sindray koa zany fandaminana no. Fa efa lasa mivokany izy teo e. Ohatra e. Neny fa maninona tatahatra eto ianao e. Tena ny anjery neny marina. Mandehana rehetra indrira andeha. Za mbola tsy te andeha any ka. Raha miaraka amin'ny zanako aho dia andeha fa za tsy mila rerany eto ka. Neny a, fa iza foana izany resahanao isak'alina izany e. Neny, tsy misy olona afa-tsika sy ianao ny eto e. Fa jamba ve ianao tsy mahita ny tovovavy io a. Io misalotra lamba fotsy be io sady rava be ny volony no mitondra voninkazo io amin'ny tanany. Neny a, tsy misy olona izany eo fa ndao ianao mamonjy fandriana ka. Enao mihitsy ny jamba ary tsito a. Io zao izy mijoro eo amin'ny varavarana io ka miantso ahy izy dia miresaka amiko. Neny a, fa iza nefa nanaran'izany e. Ohatra fa iza tokoa ty ny anarandry a. Mbola tsy fantatro ny e. Tena sanatry lasa tala ary ve neny sa misy avelo mipotra aminy atao trano e. Dia efa orovolana izy izay miresaka sy mitafa amin'olo tsy fantatra. Sa vokatry ilay vorikana misafiana azy daholo izao. Tsy mety miteny izy ry tsito a. Tsy mbola tokony ho fantatsika hono ny anarany izao ko. Dia hoy izy hoe mendrasa kely. Iny izy zao fa lasa. Tena valaketraka tanteraka aminao aka. Tsy mbola nahita tahaka izao mihitsy aho. Ny olona malemy sy tsy afaka mandeha vokatry ny aretiny iny nefa dia io izy tafidina sy mikisaka aty ambany aty io. Mila miona ny dadamena ara-pitsy fa tsy mazava amiko izao. Toa vao maika miomby isan'andro ny aretina mahazo an'iny ka ny vola fotsiny ny lany. Tsito a, batao andeha tory avy efa lasa izy. Andao ary neny a. Efa miteny anao fa tsy misy olona izany eo. Oay, fa rivotra ahoana koa izany. Toa nanaiky pily an'ilay varavarakely mihitsy any izy izany. Ohatra marina. Fa misina ary. Tena misy lovy ato trano eto e. Loza marina fa taraboka tampoka tamin-tany nefa efa tety an-tsandroko. Ohatra ny nisy ny sintony izany. Fa ahoana ary izany. Aleo ampandrinany ambony faingana izy ka. Zay lo fitaina ny asa rehetra ka tena somary sahirana ihany afa tsy tetitsito. Mitady be saina fotsiny le zaraha iny hijanona hiasa nefa nireny ny aza marary mafy. Ka izandray moa ianao teo ro mady mizelona manja kely a. Be koa reto faty laloviko izay ampandroko isan'andro reto ka mifangaro amin'ireo efa mitady ho simba ny vatanao. Zay mokisana aloha ianao hitaka keto e. Manjany ianao ty e.
ary tena mahagaga mihitsy fa efa herinandro ianao zay tsy nisy nakatato na dia efa natao aza ny filazana maro samihafa ndrisy fa satrika hitazonanao ety ihany fa raha pitsofisa no azoko hitazomana anao farany raha vo tsy tonga raha pitso ny havanao dia voatery tsy maintsy alevina any amin'ny fahasambahiny ianao ro maty mizelona tsara tareha andray jereo any ty endrika hoe reo faty tonga niaraka taminao tato zao efa potika sy efa manomboka simba avokoa akoatran'ireo efa nalevina fa enao ty tovo mainka mitombo hatsarahany isan'andro sadany tsy maty zany ta ny endrikao ka fa mba iza loatra ianao hoe de inona koa mitena nahazo zay mety momba anao fa tsy misy mahalala mihitsy ny tena nevinao na de ny anaranao aza pamparery ka tovovavy tahaka zao mety tsisy ambana sanatry raha nitapitra eto ambany masoko nataony tsito de vokatry ny aretina ho mamiadana ny nahafaty anao ny afara tamin'ny fijanona ny voly tampoka nefa ny vatanao ty tsy hita faritana hoe misy mangana na maratra akory amin'io na ny anaranao aza tsy fatotra mazava to tsy foky sitrika any am-pasana mpivatanao ty ka to tsy mihina hoe maty tsy miaina ntsony ane ianao na zany na tsy zany aloha diovina sy sasana madio daholo any reto vatanao reto ka eny fa na de tsy miova aza tena mahagaga de enao ty to tsy nasina faharobolona goly nefa tsy potika tsy mahamoaka fofona le oloha akaina kely rehefa vity reto ka reraka mafy azany Vocaso música, tatara, vaso, hira. Vocaso música, tatara, vaso. Vai maraina kay. Hita koa ny reraka mafy dia atovo zany. Solo vivavitako avokoa rehetra razana roa alain'ny havan'ny rapitso rehetra. Azana ihany piasana izy tsy tika. Misahana ny fanadiovana an'ireo razana maro samihafa maty avy ao amin'ny hopitaly. Miampy ny fandevenana an'ireo fa tsy misy moka mandritra ny fotoana maromaro. Tena ahitana an'izao mistera isan-karazany zao ka. Fa tian'ireny toeraka ty ny tena nahazendana na tsy to aza dia gaga tanteraka. Misy fofona manitra be anie zany henoko zany. Sady toa misy rivotra mitsoka malefaka zany no manety an'le anitra maty eo ty. Fa aveza koa ary zany sa mbola misy mpitsabo mijanona ao ambony eo ka. De rano manitra avany koa ve di isoko midina ty ambany ty amorika ty ka. Tena tsy avany ivelany mihitsy no nahinoko an'izany fa ato anatiny ato ihany. De aiza nefa tena ray am'reto razana folo reto zany no mamoaka fofona. De fofona manitra be tahaka zany ve oay tomotomony re ty razany ty misy ranomaso milasaka mikorina amin'ny tavany. Fa ahoana zao e tsy mampino ka ale hoe efa namora oay tena vato amin'ity mihitsy le fofona manitra be manenika amin'to. Misy ty zavamavy ty ka fa iza loatra raha ale miantso amin'tsidekana fa mampatao atr'izao zavatra zao. Raha tena iny zasa de tokony alalina de tonga da tena napitaly tadiny tsy ary ny zava-misy ary aza sepoka be tahaka zao le tsy fanafenao zao
ahoana koa lesy nandehanako mananga amiray maraina wakatia so atiana laza fa tsy salama moa ny reniko etreko lesy zany fa tena zava-dehibe sarotra olona somahagaga ny nanatrokonylahy fa iny makanisa aloha lahy ty aza mijajirika fotsiny ambaravarana eo ka mbola misy tialehako ny lesy rerika tsy maintsy makaminikakiranona androany fa tena nibena retininy avelo lesy fa tsy mandry an'izany de resaky ty tsy maintsy amazonambelona tsy tirazana ndraiky etan'lahy ty fa misy zavatra fahafany se tato alina ary vo alina zany fa tsy hoe ivaiana akory ravana isazavavy ty misy indrindra ketsy tsy reo tsara ahoana ny fahitan'lahy izy ohatra fa razana avy taiza ny ty ary vina tonga tato fa ilavy ty adala le tovavy misy nanatitra mitsabony ty le hoe torana teny an-dalana ka vo tonga tatra amin'ny hôpitaly de maty oay ty ve le niraisiko tamin'ny herinandro ambony ina mitsy ary nanafarany lanako gaga lava tsy misy fivana endriny diso elahy rerika tena miova be ny endriny miova hony zany saingy tsy potika fa tovomaika metsary zany amin'izy tonga teto tadidiko tsara fa ora ray tao arinan'ny fanambaran'ny dokotera dera fa maty izy de mbola atsatra kely ny fahitako azy niseho daholo ny tola-tarehany ary nitrakitraky reo nifon'ireo zao nefa to lasa mandimandina sy nikatomolotra zany ny fahitako azy de gaga efa ely zany nitsapako fa tsy te andrebireby an'lahy fa zay zavatra niseho alina zay tena tsy nampinoaka fa nisy inona lesy ka teo ampisainana ny momba an'izany indrindra any na eny fofona manitra be litsy fofona manitra be ahoana ny ty fasazokoa to ranomanitra zany le iziko anitra voninkazo fa saroko tsara tsy haiko hoe voninkazo inona fa raha nioroko efa zatra mioroka fofom-boninkazo any an-jaridainako ty de tokony ho haiko tsara saingy ny manavaka azy tsy takatro hoe voninkazo inona le mamokana zany fofony zany fa inona ary ny tika an'izao zavatra zao de misy ifandraisana amin'le fofona manitra eniko tany an-trano koa ve zany de mety ny avelony ty sasafavy ty vareno miresaka amin'ny eny de inona nefa ny antony ka raha ny endriny nefa de tsy mbola hitako mihitsy ty izy raha ampitana amin'le sasafavy mystera tena mpivarotana voninkazo de toa tsy izy ihany koa eny fa na de samy lava vola azy zareo ty fotsy fiodirana fa le hitako zarazara hoditra inona lesy ny mampiasa saina ny lahy eo tsy to tena mystera lesy zao zavatra zao tsy haiko fa toa misy zavatra mifandray hafahafa zany fa sarotra mpifandraisina le tia fa inona nefa le zavatra mifandray ny aretina mahazo anneny sy ny zavatra mifanojo tamiko teny an-dalana ary ny trangalina nyseho fa nisy inona koa tanika ka inona moa fa tsy ny momba anneny izy sy ny aretina hafahafa araka ireny nolazaiko an'lahy reny de toa miresaka amin'olona zany izy rehefa alina zany rehetra zany nefa ampifandraisiko fa toa tsy misy idirany ihany nefa toa mifandringitra de atahoana lesy zany tia tsy maintsy andefa baikeo zao dokotera sifo hoe alevenao any amin'ny fasambahiny zay razana tsy misy naka ary isany ty zazavavy ty nefa lesy to ohatrany mbola misy zavatra hafahafa mistery zany momba azy ka aleo mafatarina ka de ahoana reny atao sa koa ty ao anatin'ny ora tsy fiasakoko sava re etitsika ro lany an-trano aloha de razany ty de tsy miteniteny amin'ny dokotera sefo inona tsara hoe zaniko rehefa tonga ny orandevenana azy de aleo aloha izany ny bota sy lava-panampy atsika fa tsika ihany no manao an'izany ary aloha tonga de hivatana any an-trano aloha mandra-pahitany marina momba azy fa mihevitra hitadinina nefa elary tsito motsy efa nikariko tsika fa tsy nahitan'izay momba nyty zazavavy ty mihitsy efa nandefa filazana tamin'ny radio sy gazety fa ka tsy haiko lesy raha zasy ny finonomponako izay diako hevitra amin'ny lahatao ampiasana de mino sy ny matotosy avelo ary angatra lesy aminay mantsy manandanja loatra ny fanaka mety isy afatra tiany apita asa iza ny malala raha zazavavy ny ara-ny famonoana tany io ka te hampilazantsika an'izay nahazo azy eny fantary tsara elasy ny fijaboana gasy nahazatra ny lisany hatramin'izay so ohatrany resy lahatra ihany fa tena misy avelo sy mahatotoko indrindra tamin'ireo zavatra sarotra azavaina hitako hatriny alina tena nagaga de
tia izy nitomany alina nefa efa vatana mangatsiaka tahaka soko. Tomany hoe Zany efa nifafako moa le ranomasina. Nijereko ihany no fitaovana nampiasaiko nanadiovako azy, so rano latsaka saingy tsy zany mihitsy no nisiko. Sady ny masony ankavy ihany any ilay sy nadatsaka ranomaso ary taorianan'izany na inoko an'ilay fofona manitra be. Raha ny fandiniako azy dia le ranomasony naraka tamin'ny tavany mihitsy no manitra be. Tsisy resaka le zany amin'ny firy ny raha voatondro anasitriana ny vatana mangatsiaka ary. Ka vao midiny eo sao dokotera Sify dia zay zany vao fantatrako. Antsoina telefona rehefa ivoaka lahy dia alay vao ivelany eo. Fa misy tanana fiainany lahy velo hany. Aza manahy lahy fa misy any matoa manapa-kevitra an'izany. Izay fa lasa aloha mbola misy fotoana makafinjeko koa mantsy eny an-dranomeniny eny. Masotoa lary. Mandrosanao le kely dia masaosy azy. Eny ary tiaka. Ka nanahoana ny fahasalamandreniny sy atao tena ny momba an'izay mihitsy ry tiaka ramena ny nandehanako aty aminao Ay, tsy misy ovana fa toa mitsahatra kely dia miverina indray tsy fahasalamany. Tsy vitan'izay ary fa toa lasa misy zavatra hafahafa izany miseho isan-kalina. Ka zavatra hafahafa ahoana le kely no miseho Teo aloha dia tsy miova fa ohatrany miresaka amin'olo izany foana izy. Araka ireny efa nitateriko taminao ireny. Fa taty aoriana kosa lasa misy zavatra miseho sy mifaingana hitako izany. Ka mifaingana tahaka n'inona ka? Lasa misy fofona manitra be izany ao an-trano rehefa alina ny andro. Fofona manitra hoe? Ie, dia misy rivotra atao tadio malefaka tondra hanim-boninkazo mamerovero izany. Ny ankoatr'izay tena malemy tsy afa-mihetsika ao am-pandrininy eny na dia efa mba natanjaka sy nihetsika aza teo aloha. Tena ianjany izany le kely miseho mifaingana izany ny fanao aminy ko. Dia manahoana sy manahoana ary ny resaka ianinao resahany amin'izany olona tsy hitanao maso fanika. Nga moa dia mazava tsara fa toa mitaona azy ivoaka izany le olona resahany fa izy mandà foana. Zany? Ie. Ary avy eo dia misy tadio mitsoka vetivety izay. Sahalany hoe mivoaka ny trano ary miverina malemina eny ka tsy mahatsiaro tena fa torana avy eo. Enjany izany ilay kely nefa ve rehefa nafodiny mekonsera eo no mesy ara-dalàna ihany ka. So dia misy adino mantsika to. Ny talatala maintso sy ny tatra-pamelona izao efa mandeha amin'izay nasainao ataoko ka. Kosako. Ny ampiny ravi-pahafahana sy ny kely mavitrika isak'izay mahatsiaro tena atao emboka. Ary ny tandrokomba lafenymena kosa ve efa napetraka se ao antom-pandrinany ka. Iny matsy izao no manala ny fanahy raha tsy miodiody ao an'efitranony. Orikako io. Tsy misy raraka tany anie ireo afatra ireo Ka mahagago izany le kely ka. Aleo ary aloha fataritsika izay fanahy manadala azy. Tsara fantatra mantsy hoe atraiza ny heriny, iza ny anarany ary inona ny tena asany. Otry fa fanahoana indray tiaka ramena. Nga moa tsy hoe vorikolona ny anton'izao Edre aza mikorobaka ianao fa gasy daholo zao misy olona mahay ratsy ary maniraka fanahy mampijaly andreninao fa tsy mamono azy akory. Zalory eto lamba mainty reto dia aza mihetsikaetsika eo ianao fa za kosa iambohanao. Aza miteniteny na kely aza fa ataotsika ny fombafomba rehetra afantarana an'izany fanahy ratsy zany. Eny ary rikaka. Any anareo razambe, na ny avany atsimo na ny avany avaratra, tongava manatrika tona hijery sy anazafa azy taratra. Ry tompoko labe evitrevitra sy ry tompoko vavy be sava ao ambony, tongava malaky fa tondon'izay iony. Ka ahoana ho izy rikaka ramena dia nefa todina andrian'izay avaliny. Loza ray loza rory le kely tia. Fanaham-boninkazo zava-boary hono ny manakorotana ny fiainanareo. Maninona tsara zany fanaham-boninkazo ny zava-boary voatosany sakoroka sy vorongona ady ny alina ary kotabainy tseva mainty ny reniny sy poa velo masika.
masina ozy izy miala ozy izy lasa mandositry ny taniny velona aza mieritrelona sy mandreborebo fa mpanakorotatra any amin'ny ferana sy ny vono mitoetra tsy misy anjara rakory ety amin'ny tontolo velona le ratsy reto a madala po alasy loza marina fa maninona koa le rangaty izany teridiry miakatra ny masony dia mamoaka farovatra ny vavany ohatra alozinina reto iry lanitra tena mikarapoka teo amin'ny tsy fitoerana izy marina arinona koa ty ataony fa maninona ary ty salany misy manakeny zany ty izy fa fofainona re zany manampoany zany tena mahafana izany aleo aloha voaka tsy efelany atsy fa mahatorana izany ka am'izay sery le kely ian'ny marina napita afatra tamiko le fanahy zay mitoetra ao anatin'ny reniny le kely tena efa saika nandeha ary kaka zany natahotra taminahazo anao teo ako inona ny tokony atahoran'izay zava-misy mety miseho reny fanoherana atao an'ireny fanahy mitoetra ao anatin'ny olona reny zany hoe natsona zany le fanahy mpampijaly an'ireniko ka izy ny tonga tato amiko ry le kely ary izy naniraka ilaza aminao hoe reto zavatra maromaro reto ny atao ka inona zany ry kaka ka araka le teniny de tsy fatary mazava tsara tohatrany hoe misy avelo ratsony akoatran'le fanahy tokony hanampy azy ao anatiny de le fanahy tokony hanampy azy ny naniraka de mandeha any se mamonjy mitady voninkazo ary mijerefa n'le voninkazo atsona hoe lisy lisy mamelana fotsy reny le izy ary manitra sy mandrevo fanany fofony voninkazo lisy mamelana fotsy hoe ry kaky endrery le kely tena tsy fandro finjavatra fa tena zava-misy mifameno le hitako sy niantra tamiko koa eny tsy tamiko ihany fa na tamin'ny erika sakaizako sy tamin'ny eny koa azy avelo ra ihany zany no mampitahotra anay ary misy zavatra tiany ambaro matoa izy manao toy izao fa aleoloha noho izay lazainy kakrameny ka zao natao sery le kely ihany ry kaka mino anao rehefa azo se io voninkazo lisy io de aterony ambotra biby ambotra biby aiza moa io ry kaka any ambotra biby any avaratrandro le kely je rehefa misy fasana tongotany iva kely zay ao atao hoe fasan'ny kambana ary miafinao anaty bosabosaka izy io atsatoy eo le voninkazo lisy io ary mandiana mody fa inona daholo ny anton'izany ry kaka ka zany ko dia amin'ny fomba ahoana koa mijereko an'izany fasana tsy mbola hitako zany sady na iny toerana iny aza ny tsy mbola nandehanako akory aza be fa maliny sery le kely fa zay ny veovany akoatra nampitaina tamiko ny akoatra zay efa avy any se de mody faikana fa ohatran'ny siny misy fanambarana manaraka fa fanambarana ahoana ry kaka so dia lasa loza amiko ary ty ianao karaha mbola tiany se ho velona ny reniny se de ataovy zay rehetra zay de tandremo so misy tanteraka fa olozana azo an'sia ka aiza nefa no ahitako an'izany voninkazo lisy zany ka efa nisy fotoana ony se nahita raha araka zay afatra avy any akoatra tonga tamiko zay ka aza misanasana mandeha jereo zay de alaivoko eny tokoa hita se zany zay vo miverina atao tsaiko tena zavatra railo ihany no mandrebireby anay amin'izao ary azoko antoka fa tsy mosavy zao fa fanampana dala dray oka aloha azava ry le kely fa tsy misy zavatra tonga ho azy zany fa misy antony daholo aho tsy haiko aloha zay eritreritra ao fa ny aloha mbola mipetraka no hoe olona mahay zavatra ny naniraka fanahy mpijaly andreninao ary misy karazam-panahy samihafa ao anatiny ao ka tsy amin'nyrerany erikako fa amiko koa
iny hatramin'le namako mpiara-miasa amiko aza ahoana tsara oelona kely izany ndrikaka aleo fa ho tantaraiko anao ny zava-nisy rehetra mahakasika an'izany. Mila bia za teto efa impiry vo an-tany ny dokotera sivifony. Enjana lesy enjana hony sy mbola nahita tahaka ty hatramin'izay ka mikara tao anaty fiaraingana aloha. Otry fa inona koa ty entiny laty to voninkazo atserianatsy lesy ny tokony hipetrahanteny fa tsy aty aloha. Mbola tantara lava lesy zany fa aza migropa kelahy ka ahoana efa voniny zany ny tranondresana nyty razany ty aza manany ihany letsy fa mbola pitsaka ny zavatra ataontsika amin'ny rahalandro any fa avy aiza aloha elahy ty ka efa hoe avy any amin'le mpitaizanay za ioko nylazangany tany indray zany le mpimaso sandoka matoa elahy taitaitrotrozoko tsy vitan'izany angano lazainy lazany fa tena mampatahotra be ny zavatra ny lazainy ty zany ve ary io kelahy hitandrina fa olona masy teny zany ary azo antoka daholo sy lazainy rehetra fa marina tsy zany ve lesy mbola ho salama tahaka izao raha bofy raha tsy noho izy mba irato lesy ny masoritsito iza mahalala raha izy ihany namely andreniny lahy tahaka an'izao dia lalovony ny aretina mba hangalany volany amin'lahy ohatra ka diso elahy tsy mbola nakavola be mapapana taty aminay izany raha katraraminy ka zay ane le politika ampiasainy zany raha vantany maka vola be indray mandeha izy nefa miverina marandray raha bofon'n'ilaisany dia hoay akeo aleo no makatsykelikely dia rehefa tiany marary ny ren'nylahy dia tsy maintsy ho avy eo indray alahy marenina lesy ka marina zany azao ny zava-misy tany lesy zava-misy taiza aloha io misy ifandraisana amin'izao zavatra izao ny ty nahazony rabofy so dia efa ho adala ary lesy elahy tsy toa ka elahy koa mitsy azo anazavana resakako ny fiara hoentina dia avelao mibandy anazava ka hoeto raha fanazavana lahy miaina zao ary le izy ny olo ray ihany ny manakorotana antsika ty raha erika ary tsy izy zany lolo zany fa ny lolony lisy izy ty ty lisy so dia tratra ny fandraikirekena tany ary elahy ty raha mbola manazava lesy aza tapahany lahy fa tsy voatantaraka eo mihitsy le resaka ka manao resaka tsy misy vavana ane elahy zany izy aloha le lisy mahazava be lesy zany ty razana hoe tsika ty no atao hoe lisy fa tsy izy akory ary izy io dia mitady fanampiana amintsika satria miseho amintsika mino fa mety ho sitrana ihany neny raha tanterantsika izao zavatra mpanaoviny antsika izao tena tsy mazava ty ny resaka elary tsito inona daholo zany lazainy lazany zao letsy daholo ateriny ty razany ty dia afeontsika mikarakara manatitra nyty voninkazo ty any ambotra biby inona re zany inona ny mezany lahy ambotra biby aizy zany eny fotsy aloha ny fitantarako misy fasan'izay asany kakaraha menametrahana azy dia ao arinan'izay milaza amintsika izay aonany amintsika tovavy io ohatray ny fanahy moa zany nalaza dala ary ve raha tsitritry ahoany tsy tompony tenan'izany le ry tsy azoko dia toa ampifandraisany daholo ny zavatra miseho rehetra nefa dia tena zavatra tsy misy ifandraisany zay no mavoa amin'itony olona mitoky amin'ny oti-gasy be tonika miaino avy lasa tsy mihaino raha erika miresaka amin'lahy ahy aleo aloha ekena fotsiny izay lazainika miaino an'lahy le sy hafa tohizo ka zay mila fantarina ny ao ambadika izay nahafaty an'ity zazavavy ty eo ihany koa ny mombamomba azy izay tena tsy fantatra so mba zay mantsy no ahitantsika ny marina rehetra ka tsy azoko ane dia nahoana no tsy misy malala mihitsy ny momba azy zay koa aloha ny margagy efa nanao fikarohana ihany ny polisy fa tsy mbola nahitana valiny izay fikarohan'izay hatrito ny razana nefa tsy maintsy asitrika ka anjarantsika angamba aloha no manao an'izay vitantsika lesy raha erika asa raha voniny alahy ka anareny zavatra nyseho tao amin'ny tanypaty reny ary ve lesy tsy tokony amaika saingy to hafahafa be ihany le to ihany ko lasa mifangaroaro zavatra be zany ka efa tonga ihany tsika andrasy vetivety eo aloha fa so mbola ao bompanampy anay ka hotsikariny eo ty razana hoe tsika ato an-trano ty raha efa lasa moa izy dia ho mora ny mampiditra izay ao an-trano ambany ao eny ary fangana ary lahy
sao mantsy tafaverinao le mpanampin'ilay san'iny ka hotsikarinao ny razana na fienina. Efa ny tsara lesy a. Sady tsy midina any ambany an'izany iny fa sahirana amin'ny any ambony sy ao an-dakozia ao. Ay, fa aiza ho aiza ety aloha zany toerana izany. Tena mandeha anjambany fotsiny anie tsika izany raha tsy hito hoe. Raha araka ny toerana natorin'ny Kiakramena aloha dia tokony hoe eto le izy a. Aiza nefa izay izy eo e. Tsy dia fantatra hoe fasana hono le izy fa sahala ny tongo tany izany. Ka andao ary hoe jerena. Tena feno alaala ny lesy ka sarotra jerena be izany e. Raha tsy tena mandady mihitsy mijery azy tsy mahitako. Olona ty raha tsy hito a. Ahoana? Misy tongo tany roa mifanakaiky retsy fa sombareo. Jereo anie raha tsy manao endrika fasan'olon-droa izany e. Aiza le ty? Retsy lesy a. Tena mino fa reo mihitsy le izy. Otry. Fa toa misy vato maniry ny ely ty izany e. Dia misy soratra eo ambaniny. Inona hoe izany soratra izany? Avy any ankoatra. Otry. Fa inona ny dikan'ity ty a? Mazava be lesy izao a. Rehefa fasana dia ahitana an'izao ary samy manana ny soratra izay tiany atao eo. Tsy hainy lany tena dikan'ilay hoe avy any ankoatra. Dia ny telo samy hafa ireo ary samy manana izay tena heviny. Ny avy izao dia midika fahatongavana. Ny any indray dia manondro ary ny ankoatra dia mazava be fa ny fiainana ivelan'ny fahavelomana. Raha azoko tsara izany dia tsy toerana fitoeran'ny maty ato fa fiverenan'ny maty avy any amin'ny fahafatesana. Zay mihitsy lesy a. Ary izay avy alevina ato izany raha ny hevitra tiana ampita dia mety miverina ho velona indray. Aza dia manao saina filma lesy ritsito a. Fasana ny ampitana toronan tsara izany hitany lazany sady misy ansenina fotsiny. Izay filazany lahazy lesy a. Fa amiko misy dikany be izao. Jereo anie misy voninkazo maniry efa maromaro eo ambony fasan'ireo. Ary voninkazo samihafa raha ny fahitako azy. Izany hoe atsatoka lahy eto izany ny voninkazo iny dia mifono maty. Asa, iza mahalala. Somba izany ary no natonga an'ireo voninkazo ireo. Raha araka ny filazan'ny mpitaizanay mantsy dia fanahy voninkazo ny voasokajy lasitra ny toerana io fanahy manadalantsika io ka mety mbola hiverina iaina indray. La ny andro eto lesy fa andao asitrika ny razana. Angan'ny tolo any ny nonona. Ka efa nilazaiko tamin'lahy kosa ny ely ty ririka fa efa niseho tamiko le zazavavy antsoina hoe lisy. Ary tena matoto fa tsy olona. Fa angamo tsy elahy ihany no miteny tamiko hoe tsy mitovy amin'ny zazavavy razana ao an-tranon'ny lahy io fa hafa mihitsy ilay izy ka. Izay aloha dia marina. Ka inona indray ary? Saingy rehefa nilazan'izany tamin'ny Kiakramena lesy dia hoy izy hoe io vatany io vehivavy tsy mety simby io no itoeran'ny lisy indray. Ilisy izay niseho tamiko. Ololo vokatra izany na aleo aloha ime. Olo tiritsito a. Rehefa diso miniminy foana lesy dia izao ny fiafarany a. Lasa misy fahaverezan-tsaina be. Nefa koa tsoroko amin'ny lafa na lisa no miseho azy mpanaradian'i Kristy io koa aza dia verisaina raha izany a. Miny Andriamanitra noetiny vahiny. Efa nambara tamin'ilay samy fa tany Betlehema izany Jesosy izany niteraka fa tsy teto Antananarivo kory. Mbola miny ihany nefa lisany. Inona moa izany mahasamihafa antsika roa lahy ka? Eny e, lasa resaka hafa mihitsy ny esikesela. Aleo amin'ny manaraka torizany izany. Fa ahoana aloha ny atao e? Aleo isy atsatoka eto aloha ty voninkazo ty a. Sady noetiko amin'ny fotony izy ty ka mino fa aniritaka ireo sasan'ireo tsy ho ela. Hoy mantsy Kiakramen'izay hoe atsato eo am-pasana iny. Ataovy eo anelan'elan'ireo fasana roa mifanakaiky dia mandehana mody fa any an-trano nareo no mahita ny toyany ozy. Ka ataovy ary ary veto ihany ny andro. Zaho nefa miala tsiny amin'ny lafa tsy maintsy mandeha mamonjy ny asako a. Maraina mandalo any amin'ny lahany. Eny lesy a. Fa ampio ary loha ametraka an'ity eto e. Tonga nga ianao anaka. Ka zaho hitanao zao ry neny. Nanao any ianao tato? Tena marary mafy anaka ny lohako a. Tofanina be zany ary mahatsapa hoe kely be zany ny haiko. Ka mbola tsy salama ne ianao ry neny e. Vao mitsabo tsika izao. Fa ianao nga tsy nandalona ka fanafody tany amin'ny Kiakramena ka efa lany anie ny tambavoko ao e. Efa tany ary neny. Fa matrilo ianao fa tsapako reraka be zany. Eny ary anaka.
lasa ny ova be ato trano izany. Ny fandriana lasa nitodika ny akan-drefandoha. Fa iza izany nanao an'izao hoe? Bao nefa nyresahako teo toa tsy nanova an'ireo. Ny sainy aza hoe izany nanamboatra azy. Araka ny tenin'ny Kakramena aza tsy azo atao ny manipaka masoandro. Fa ahoana ary izao? Alolo hitina any ambany aka. Somba efa fambara tao aorianan'ilay lasain'ny Kakramena azy ho zavatra izao mantsy. Efa voatsatoka eny amin'ny fahasanin-kambana mantsy ilay voninkazo lesina sainy namboleko teny. Fa lasa ihany ny saiko ka. Iza marina ireo zazavavy antsoina hoe lisy ny fanena tampoka teo amin'ny fivarotam-boninkazo io e. Ilay nanjavona tsy hita tampoka. Dia inona ny ifandraisany amin'ity razana atao trano ato ity? Tena mbola misavorovoro ny saiko amin'izao ka. Tsy takatry ny saina takarina ny hevitra finosiny. Toa adaly izany andraindray. Ankoatr'izay toa mitebiteby ihany amin'ny fahasalaman'ny izay toa misy ifandraisany amin'izao zavatra misy izao. Salama ve Tsito? Fa iza kosa ny miteny izany? Aza mikoropaka aloha ianao ry Tsito a. Izay ihany. Lisy. Ilay zazavavy niseho taminao indray andro iny e. Tena mahatotoa marina. Misy feo henoko fa tsy tazako izay fefiny. Tsito. Fa aiza ianao izany e? Mifona re tompoko. Inona ny tatavinao amiko fa ataoko e? Dia asa mpitahorina tahak'izao re tompoko. Tsito a. Aza mikoropaka tahak'izao ianao fa izany tsy haninona anao e. Ahoana moa tompoko ny tsy atahorako amin'izao a? Misy olona miresaka ato an-trano nefa tsy hitako akory izany olona izany. Ka tsy mbola afaka mipoitra ho azy ary Tsito a. Ny vatan'reninao izao nitoeraka ka raha miverina mijery azy matory ianao dia jereo fa mihiratra ny masony ary miteny ny vavany. Oka re tompoko. Aza ataona tahak'izao renireniko fa maharary ane izy io e. Raha tonga ampizaly azy hatramin'izay natongavako tato dia efa tapitra angamba ny ainy. Saingy tonga hanampy anareo mianaka. Ary mitady ny takalo izany rehetra izany dia ho sitrana soamantsara izy raha vitanao sy lesakezanao ny zavatra tiako atao. Andray, fa inona nefa ny tatavinao aminay e? Voalohany aloha Tsito a, dia aza manafa tsy fanahy ratsy a. Avy any akoatra io. Avy any akoatra io e? Ie. Nalefa niverina ety tontolo ny velona saingy tsy afaka iriary amin'ny fahavelomana tahaka anareo raha tsy tanteraka ny fepetrana ame an'izany. Fepetra tahaka ny hoana izy? Tsy misy olona azoko atokisana nefa ankoatranareo serika ka niseho taminareo ahy. Fa izy ianao e? Dia ahoana ny tena tantaranao? Tsy afeniko aminao fa vakonao tanteraka amin'ny saina an'izao zavatra izao anie. Milamina aloha ianao ry Tsito a. Dia aza mikopaka tahak'izao. Mipetra dia atombeny ny saina. Aza mijery akory raha matahotra ianao. Ka andreniko an'izao no hitako miresaka amiko e. Sainga ny feoany mitatsy izy. Ny vatany sy ny androny nefa dia izy feany tsara fa mbola ho anaty torimaso. Mihetsika ny vavany ary miteny. Ny masony mihiratra fa ny vatany kosa tsy tsapako hoe maty izany. Andray raha tompoko. Engavy anao ahy. Oka tsy ampiarinao an'izao ororo-mafy tsy mampino izao zahay ry a. Tsito a. Aza mandefa saina lavitra ianao. Matory tsara mpilaminana ny reninao ary tsy mitebiteby takanao. Tsy miroro koa izy fa efa nifankazatra tsara izay mianaka e. Zarako aza mba misy olona takanao azoko ifampiresahana ary efa tenerana ny eny mianaka izao androany izao. Te hiresaka aminao aza. Ka maninona nefa ny tsy nilaza amiko ny fisianao hatr'izay e? Eny fa na dia tsapako aza fa miresaka amin'olona tsy fantatra izy. Izany mandrara azy tsy resaka aminao amin'izany aloha Tsito a. Saingy rehefa tonga anareo olona tato an-trano io razanao ambany eo dia izay avy afaka miresaka aminao tahak'izao. Fa io izany ny vatanao. Nefa raha tsy diso a, ianao ny afaka niseho tamiko teo amin'ilay fivarotana voninkazo manamorona ny lalany Ivandry e. Za tokoa iny ry Tsito a. Saingy tsy afaka miseho amin'ny olona raha tsy teo amin'ny toerana nahafaty ahy ihany. Izany aza voafetra ny olana janonako teo. Ka inona izany adiranao amin'ny razana ao ambany io ka? Indrintsika izao e. Saingy jereo aloha ny olana tananao. Oay,
efa mifito ariva nefa to fotoana vitsy izay ny fampiresantsika teo raha ny fandiniako azy. Izany hoe nandany ora valo aho izany izay minitra fohy izay. Tsy to vetivety ny fotoana ty ary segondra ny ora kosa volana, raha volana ny taona. Loza izany hoe any amin'ny tontolon'ny fahafatesana izany izao dia noentina nakany koa ny reniko. Ka re tompoko marefo loatra ny tanjako amin'izao ka raha sitraka ho averina any amin'ny fahavelomana. Tsy to tsy any amin'ny tontolon'ny fahafatesana izany ianao fa eto amin'ny tontolon'ny fahavelomana ihany. Izaho miresaka aminao no aty akoatra saingy nindrana nyvatany reninao aza araka ny resako taminao teo. Antsana goavana be ny manelanelana antsika ary tsy to mandany fotoana lavitra izany. Misy rivotra mahafanina amin'ny tambolona eo anelanelana eo ka manodina ny fotoana ho fohy dia ho fohy. Lisy so dia mba azonao atao re avereno ny reniko. Tsy ho ela ary tsy dia ho salama tsara ny reninao ary tsy alemy eo ampandriana intsony izy. Ay, ianao daholo izany no antony mampitsangana ny sasakalina tahaka ireny. Tamin'ny fotoana natongavako tao taminareo dia nifandrohy tamin'ny fanahy maro ny reninao ary mahay ilay namely azy tamin'ny odigasy. Ny antsy fanahy dia mboly mahery vaika efa very tany amin'ny lohasahan'ny fahafatesana izy. Iny ny tompotrano nibahana tao anatiny ary samy nandresy lahatra azy daholo izay samy nandady tato. Nisy fananjazakely very sy ny renireny taty mila fanampiana taminy ary nampandrosoany. Izany ny antony niazana ianao fa misy olona mila vonjy any akoatra nefa lazainao fa adala izy. Ahoana tsara hoe izany tsy to tsy ela dia lasa fanahanjaza tsy mana-tsiny io ary mibody toerana indray ilay averomasika amin'ny fahaverezana. Saingy resika any rehefa naharesy lahatra ny reninao hitoetra ato. Fa inona daholo re izany resaka rehetra izany nefa tsy ho takatry ny saiko na hanazava impiry ary ianao. Ny tiako ambara dia hoe inona ny ifandraisanao sy io zazavavy io. Eny ary raha sitraka ao dia sokoafy io lamba mirakitra amin'ny fitaratra io dia avy aoriana ianao mijery ny reninao. Izany hoe mitazana aleo mifampijeritsika rehefa miresaka. Izay vo azoko. Ty armoara be ty izany natao mifanandrefy amin'ny fandrinany eny na to na isaka salan'izao ny toerany ary dia ahita zavatra ila androany ry tsito. Hitanao amin'izay ny endriko? Oay, fa to tsy nenana io matory io fa to zazavavy hafa mihitsy. Loza marina fa ino ty hitako ty Tsy to aza matahotra ianao fa tsy haninanao akory aho na sanatrianao raha tsy andreninao. Tena ty mihitsy ilay zazavavy hitako ty nivandry teo amin'ny fivarotam-boninkazo. Fa inona ny ilainao ahy aleo aloha ny fandraisana isy ilay razanao ambany ao nazavaiko aminao avy eo fantatrao tsy ho ela ny tena ilako anao. Eny ary antraizany hatsarany lava be mandrakitra ny fandrinana ny volony, lava be mandrakitra ny fandrina ny volony ary mandana sy madio fatratra ny tarehany. Ka izao ry tsy to io zazavavy io dia zazavavy avy any amin'ny faritra Atsinanana iny. Taizanaretina izy io rehefa voafetra amin'ny fotoana hivelomana ka mbo tiresireny izy ary tsy manana ray-tapo. Indrisy fa nandositra ny fiarahamonina tany izy dia nisitaka taty Andrenivohitra nefa tsy mbola nidiadina teto Andrenivohitra kory izy dia niala ny aina. Izany hoe tany anaty fiara fitaterana izany no maty izy. Fa ahoana ny nahalalanao an'izany rehetra izany rehefa miala amin'ny vatana ny aina ary tsy dia mandositra ny fanahy. Taty akoatra izay ny eona ary mifampiresaka an'izany rehetra izany. Tena marina efa nomanina ny fahafatesany tsy to efa vonona ny ho faty izy satria noho izy tsy nanakavana firy dia na tsy aro tsinitsinina teo amin'ny fiainany. Mbola tratrany aretina ho mamiadana ihany koa nefa olona sahirana arak'izay rehetra izay. Izaho kosa efa roa taona talohan'ny natongavany taty akoatra no sitrihan'ny vatana mangatsikako ary efa nalevina any amin'ny fahasandrazanay. Andray tomany izy nisy ranomaso mivoaka tamin'ny tavany eny. Izay indray ilay fofona manitra
lavitra be to fofom-boninkazo. Miala tsiny nandeha raha nitavandreninao ry tsito a. Marary loatra ny fanahako. Jaly sy mangiry firy aho e. Fa teo am-pifidianana voninkazo ny angonana fiangonana namasinana ny fanambadiako no tratra lozam-piarako dia tampoko teo amin'ny lalana ifandriny ary maty tratra. Nanomboka teo dia niala tamin'ny vatako ny fanahako. Tazako potika sy toro ny lohako. Tapatapaka ny tongotra ary rotsidrotsika ny vatako. Hitako raty fofombadiko ny tomany akohaka teo akaiko. Niantsy vonjy mafy izy namiravira ny vatako mitsana sy potipotika. Nisondrany akanjona ary niodina tamin'ny tany aman-danitra. Izay, izany very lisy. Izany hoe vao teo am-panorenana ny fiainanao izany ianao no nalainy fahafatesana. Eny ry tsito a. Nanomboka teo dia navezivezin'ny rivotra teny ny fanahako. Nidina tany amin'ny fiainatsito a. Nefa nakarindra fahafatesana itselotselona any amin'ny habakabaka. Nandrakotra ny raona amin'ny fanahako. Tomasy nila vonjy tamin'ireo fanahy-pirenireny teny a. Ireo kosa nefa tao faly sy rava avokoa. Tsy mahatsapa ny fahoriako. Ny tena marina mbola te hiaina ary tsito a. Lisy a, amin'ny maha-olombelona dia hoy aho hoe tsy resy ny fahafatesana rehefa voatondro. Ary te-hankahery anao a, sarotra ny fiverenanao ivelona indray ary zavatra tsy mampino isy izany. Eny ry tsito a. Izay ny tao an-tsaiko ary izay nandehanako nandao ny tany izay. Ary izay roton'izay aho rehefa tsapako fa niova ny fon'olombelona. Raty fofombadiko ary izao efa rainy zanany tamin'ilay ny solon'ny toerako. Lisy a, efa sambatra izy. Maisa mitoetra ny akoatra ianao ry Lisy a. Fa tsy tiany tsito nga zara miverina olombelona tahaka anao ka. Raha ny tantaranao dia satroko tsy aleo amin'ny hita zanako anao intsony anao. Saingy indrisy tsy vitany mamerina anao ety amin'ny fahavelomana indray. Mitsangana ianao dia aza manafa efa voamoako izany fiverenako avy ety akoatra izany. Io vatana mangatsiaka ilay tovovavy ao ambany eo no iverenako indray. Ary iverina olona tahaka azy aho e. Fa ny fanasiny saina ary ny fo no tsy izy tsony. Sarotra inono izany ry Lisy a. Nefa ny fampiresaka izay e. Ary moa tsy gaga nareo lahy nahita ny tsy fiovan'ny vatany mihitsy. Izany rehetra izany dia fijanonako tao anatiny rehefa ora fiaraha-tsasatry ny fanahako aty akoatra. Fa moa tsy voateo ianao nilaza tamiko fa voanio mamiada ny zazavavy io. Ary naneretina ny kika azy aza tsy mbola velona ao anatiny. Efa andro maromaro izay no tsy niasa tsony ny taova tao anatiny. Maty avokoa ny aretina ny kika ny fahavelomany satria amin'ireo efa nandresy izy. Saingy eritreto hoe na mifanany ambadiky ny seansa tsy takatry ny olombelona ary tsito a. Tsy mahampino izany ry Lisy a. Saingy raha misy zavatra tsy mahampino ve tsy izao fahitako anao izao. Noho izany ihany fa ho tanteraka ao izany. Hitala izao ary izay tokony ataoko e. Afaka ora vety teo avy eo erika sakazanao. Efa miazakazaka be mantsy ny ora. Midinao ambany eo ary miteza nareo anaraka izay lazaiko. Oety manaraka an'ireo any vatany reninao io. Ary apatireo akaikiny. Andray, tena tsy mety mino ary Lisy a. Sao dia efa lasa tala raha ty. Tsito a, tombola mamy fianana tamin'ny kiakaramena izay mpitaiza sy mpitsabanareo. Izy ireny matetika tsy asiana olona vidiny intsony amin'izao. Nefa dia ireny afaka mitafa mivatana amin'ny fanahivany akoatra. Miresaka an'izany eny anao. Ia nidiran'ilay voninkazo Lisy natsatoka teny amin'ny fahasankambana teny Ambotra biby. Fomba iray anodinako ny saim-pitsikiriny tolo ny fanahy ireny ry tsito a. Nitafa tamiko izy tao anatin'ny fiantsoana razana ary tonga nasaiko tamin'izao mba ahafahany manatanteraka ny asany sy ny fombafombany ka andraisany io resak'io misavin'olona. Fa tsy misy kosa izany fomba hamerenana anao velona. Tsitra ny fomba ataonareo lary tsito a. Ampandrinandaka masoandra ny razan'ilay zazavavy eo ambany fa mifanohitra amin'izay kosa ny andrenina.
miala tsiny lesy fa zao vo tonga saika tsy tafala ary fa taraiky dokotera vo miala taoko midio lahy angana fa misy imily tia totaitaitra be zany la zavatra tsy mampino ny tranga tato ly tia raha lasaiko alary dia ilaza angambe la fa adala efa fantatro letsy a mbola tany amin'ny tranopaty any nefa nisy nampafantatra sy nampilaza zany razana nodriovoko tao inona tsara hoe any tena saika latsaka hatramin'izay tsy tokony latsaka letsy a za teo ampikarakarana an'le razana iny mihitsy no nitsangana tampoka le izy ary nilaza tamiko hoe fangana ho ny makanesa ty am'lahy dia avy eo nilaza an'izay tokony ataontsika rehetra izy zany ve ie zany hoe vata vony ala tato anatin'iny zany ny fanahany izy dia nampilaza sy nampiamana ny lahy zany ka aigletsy zany dia nefa saika lasa dala aho a fa efa nataony ladolo ve izy nampanaoviny rehetra eny lesy efa atao ambany ato izy mianaka ary efa narahako izay rehetra nasainy nataoko ka andao ary idina any ambany engatra mandroso lesy reo izy ireo tsy haiko hoe tahaka izao koa ve ny lamina nolazainy tamin'lahy ie zao mihitsika dia miandro zany alohantsika efa latsaka minitra vitsy zao ny amin'ny 12 alina tsy mihina lesy mariny fa rehefa dila zany ny amin'ny 12 alina dia ateritsika ny vandro vatana mangatsika io ka zay nolazainy tamin'lany toko ny fahasalaman'ny eny le tsy ny tena andrandraiko raha araka ny filazan'ny lisy tamiko dia misy fananatolak'olona hony ao aminy ary amin'ny ora fidirana eo dia tonga foana izy saingina mpanantenaly izy fa ho resin'izay fanaharatsy izay tsy afeniko an'la fa hienjana ny zavatra nyseho teo asa tokony tamin'ny foloran'ny sasany teo vo lasa lisy ny sitaka tao aminy dia nitsangana sy natanjaka be izy nideridery be ny masony ary nivoaka tany atokotany ny vazavaza sy ny tabataba teo izy dia toa mandavaka tany zany avy eo nefa niakarapaka tampoka dia tsy natsiaro tena ary mety tamin'izany oro zany anie zany ny adivan'ny fanarota ao aminy dia hoana lesa raha resy lisy tsy ho tafetra ato amin'ny entsony izy ary tsy tafafindra amin'ny vatan'ity zazavavy ty tsony ary neny tsy ho afaka amin'ny aretiny tsony aza misaina an'izany letsy oy niletsika kely ty neny dia toa miteniteny afafy zany tena mivoaka rano mainty be zany ny vavany sy ny orony ahoana literitsito dia mitsipatsipaka be koa izy asa hitako lesy karesy le fanahan'lisy avy any akoatra ka nifaranan'le avy alo ratsy ny momba neny fa tezitra izy jereo fa nivoaka loatra vava be zany ny vatany ka dia jereo fa toa nizaka ny tsotra sy niverina koa ny ozatra rehetra nikaikona tamin'ny tanany jere eny tokoa sitrana letsy ny reniny lahy eny lesy nandresy zany lesy raha izany fa mifiry aloha zao efa sekondra vitsy sisa dia ho amin'ny 12 alina zay letsy maneno izay ny famantaranandro any ambony amin'ny 12 alina katriko zao iny fa niverina nena somatsariny eny ary nitsotra daholo ny vatany rehetra ary toa tsy mety akory letsy le vatan'le razana ray fa zay indray le fofona manitra be tena manerana ny trano anie izany eno ka ahoana ny ataony oay io fa taitry neny tena sitraneny fa avy hatrany dia mipetraka fa aiza zany nitsito maninona ato ambany dia toa misy faty eo akaiko io fa ahoana zao ritsito
Iny raha-bareo ny verina ty tontolo rehefa velohana ohatray andray neny misaotra ary lisy fa inona zany lazainao zany ary lisy iza koa aleo angalo ianao ry neny tsitony miakatra kely any ambony aleo manadio vatana any fa feno lodsoloa avokoa ny reny amin'ny akanjonao reny zay kosa ndia anatitra n'ity vatana mangatsika ty aloha fa ahoana zao rakizy andaloha ianao ateriko an'ireny reny raha pitsitsika miresaka tsara aiza ho aiza lesy zany no apetraka ty eo amin'ny fifidianana voninkazo be atsika tsy haiko zao hoe am'sisina arabe sa izy raha koa to mampimeka avelan'lay eo ampovoana arabe eo indray ary ve fa tsy ho amin'ny sisiny ka sao eo amin'le toerana tena nahavotoana azy ariko ka aleo ary aloha ajanoko eto ny fiara eny ary sady efa hito ny fivarotana voninkazo de ono azy ty raha ty ka mitsangana eo ny zaza-vavy zato ka tsy mahalala antsika akory de inona ny lazainy lahy za moa tsy olana na tsy fantany aza fa laha efa tazako miraiki-po amin'io asa hoe anahoana aza metaladala lesy ataoko ahona koa ny raiki-po amin'ny fanahy ka izy any tsy ho fanahtsony fa efa hitsangana olombelona takatsika sady raha ny fijeriko azy tsara sady manjana lesy izy ty raha nahita ny tena endriky le atsoina hoe lisy lahy lesy de tena babo tsy de misy itovizany izy ty sasavavy ty nasanina tsy zany tsapako marina ihany le hoe ty azy tampoka zay neo ahy to ny anatao anatin'ny tahotra nefa to satroka tsy zany natao anatin'ny ora amindresana ka andao ary voka am'izay de iandry atao anaty fiara zany tsika fa angatsy nampitainy tamin'lahy fa avely eo izy ary tsy maintsy mandeha tsika ka ay tokoa moa ka andao ariko any an-trano zany lahy miandro ny vahiny avy any akotrako vahalalana anaka mihaino izany tantarainareo ry lahy zany tena tsy mampino tena mahagagana eny ry mamanitsito de tianao milaza tsy mahalala n'izany akory eny fa na de le anarana hoe lisy aza tsy hainao akoriko ka nazako aza ny ry anakisany tena gagy fa manenina aloha de lany dotsy ny teny jereo anie efa ho herinandro lahy zay malahelomelo foana de izy fanantenana lesy nametraka mystera lehibe loatra tao apoky lesy sy ny tantarany tsy niverina tsony izy vo maraina de makeny amin'le maraina de nakeny amin'le fivarotam-boninkazo nametrahantsika ny razantsika mitsamina fa tsy nisy ninninona teo na nytanina ny olona teo manodidina fa tsy nisy nahalala zavatra de manampy ihany hoe so nisy nahita iny faty iny ka nanatitra azy any amin'ny hopitaly aza de milaza loza lesy tsika no igada raha miverina any amin'ny tranopaty any indray iny dokotera zao efa nisaina hoe efa tsara levenana ny maty ka teo nisy anatitra ao indray tsy tena igady tsika mitsamina so de neny atao anaty nofy ary nareo ry lahy reto fa tena tsy nisy tadidinao veriny eny ny zavanyseho ka reny efa nilazaiko anareo reny voataitra tamin'ny torimaso ka de gaga fa nitsotra daholo ny vatako rehetra nihevitra aza hoe ny fanafody tany amin'ny tiakaramina ny asa jereo moa zany ka ny fananana angananao tamin'ny maty koa zany reny nitsito de mety ho very tadidy takanao ka sy nahita ny lavatra ny dirana fony izy tany akotrako asa te mivazivazy lesy ny olona efa kivy ihany fa inona nefa ny antenanao amin'izany asary ny eny fa vonifondray ny fitiavako de tafajabaka tamin'ny fanatany akotra tsy tazamaso nampanantenainy fa mbola eona aminy nefa ndrisy efa ela ihany zay tsy tsy nalehany nataon'ny fitaovana fotsiny amerenana azy ivelona indray angamba
mety lasa nitazana sy nitsikilo ny fiainan'ilay saika ho vatiny izy izay. Nefa koa tokony ho sain'ny lafa efa nite olo-kafa izy vao nahita ny lahy, ary izay indrindra no antony nakany maminy fiainany mbola fahavelony ka nitadiavany ray izay hevitra rehetra iverenany avy any akoatra. Tsy dia isaina an'izany alesy fa andao aloha andeha hiasa ampy izay fotoana nakan'andro tsy esan'izay, efa mitangorona izay ny razanao. Ka raha tsy sanatria oveny an-tsena lesy izy io ka hoe neo tsy misy mpividy moa ny antsaha miakatra ihany. Sy efa ao ny bota mandimby antsika. Eny fa malahelo ny asako lesy Andao ary, so mantsy isy razana vaovao hafa indray ila vonjy amin'ny lary tsy toerika. Sy aza miany ihany eo lesy lasa eny eny. Andao ary anaka dia mahirezy. Ary le zazavavy mistera avy any akoatra, roa volana izay ny anjavonanao. Rehefa avy nanangananao tamin'ny maty izay serika asakaizako dia tsy hita tsony ianao. Mba ahezareza ianao moa ve tena nitsangana tamin'ny maty tokoa? Ny asa hitako efa totota sy ny levina ny natany izay ny vatanao, dia sanatriva re. Fa nanao izay azoko natao hanikarika sy nitady anao nefa indrisina matina velona tsy hita popoka ianao. Ny aneriko sisa dia mandalo isan'andro atao amin'ilay toerana nahalavo anao sy nitsangananao indray. Miferinety dia misafo kely ny ravin'ity voninkazo manitra sy madio ity. Lesy aiza ianao? Manao ny tsito? Manao ny tompoko? Iza moa ianao raha tsy madiso? Olona efa reko izany ny feonao fa tsy tadidiko. Ny endrika ihany koa tsy dia vaovao. Tsy tokoa izany dia efa tsy tadidy sahady ve? Misy ihany anarako ry tsito fantatro amin'ny anarana hoe Lisy. Lisiko ve? Ilay sasavavy efa mekotra andray marina. Moramora ry tsito lazain'olona fa lasa-dala eo ianao. Za ihany ty. Fa ataon'evo be anao ary nanina tsy hitako tsony raha tsy voazao indray Tsito andao aloha hiala kely eto tsika. Andao sady mandeha mianavaratra any. Alana mila mangina indrindra. Izay eto Antananarivo no ahitanao mangina nefa ary Lisy Tsy lavitra ka. Manendra tsy lavitra eto tsika dia tonga eo Antsarasotra. Nisy endrika feno fahanginanao. Feomborona sy feon-drano mikoriana miadana no hitanao ao. Lisy andao ary saingy tsy mino izany aho hoe ianao ty. Za ty ry tsito za vatana tsy mofo ary za saina sy fanahy. Fa tsy tahaka izao anie ilay vatana naverana teo amin'ny fivarotam-boninkazo io zazavavy hafa mihitsy. Aiza kosa ry tsito iny ihany saingy niazaka nanafana izay tena endro ny feno mba tsy hisy atsikaritra. Mazava ny amin'iny. Fa ahoana kosa ary ny tsy nanatinoanao ahy nefa ne dia feo avy any akoatra ny fanaovantsika. Na efa tany akoatra ary tsito dia ny saina foana fa miaina sy mivelona. Ary izany dia nanampy hanana saina hitahiry na dia efa fanahy ary sisa. Ny olona rehetra rehefa mandao ny tany dia manadino ny fahavelomany. Ao kosa nefa tsy manadino ny zavatra rehetra nataony. Tazana sy tsikaritra eny amin'ny fiarahamonina ny asina maty. Efa nasokatsy ny kristianina fanompontsampy azy izany. Ny malagasy indrindra dia manam-panahy loatra. Tsy nisy na dia kely aza ny pika ny fahatsiarovako anao. Ary tsoriko efa nitianao tany ampanahako tany fony tany akoatra. Lisy toanao koa ny tia fanahy, ny tia velo, ny tia matoto. Tamin'ireny misaotra ary Lisy fa nahoana re ianao no dia niandro fotoana elabe tahaka izao mafy anisany tadiavako anao izay mbola betsaka ireo zavatra ny andry ary tsito mila fanomanana ihany koa ny fanomezana ireo izay navela tety.
Izany hoe mbola nijery an'ilay olo tianao ianao izany? Ka efa sambatra izy, efa nafoko fony voatsinjiko ny androm-pahasambarany teo am-panolonana. Ka nahoana ry ianao tsy nanaiky izay lahatra efa nizakainao hoe nanina mbola te hivelona foana? Satria Tsy nahoana ka? nahita ny adina treanao ny fahalalana miady izay asalamandreninao. Raha azoko tsara, za zany noakana ny velomanao avy any akoatra. Ino ry tsito ianao indray izao ny fiainam-baovao ato anatiko. Maty afa velona indray, nateraka iaina indray, dia ho anao mandrakizay. Lesy, sambatra velona indray ny fahasambarako. Ianao ilay fatanao mangatsiaka fony tao an-tranom-paty manoloana aty, nitoeran'ilay fanatsara ny taridalana sy nitsapo andreniko. Ketrika loatra ary Lesy Afaka manaraka ianao ry tsito aza manafa tsy avelona fa natsony misaotra ary Lesy fa misy fangatana tiako atao aminao. Sitraka ka vitako dia ataoko. Ivitany voninkazo Lesy dia andao mba haterontsika any amin'ny toerana iray. Asa an'izay tokony hitahiry an'ity vatana rakofako ity, dia aoka tsy ambara-terinao sy erika sakaizanao ary ny reninao izao tantara izao. Eny raha afako. Isa moa nenao izao raha ho tantaraina azy. Betsaka ireo ilaza fa tsy mitombona. Ao koa ireo hiteny fa adala angamba ny mpanoratra sy mpitantara. Satria nahoana ka? Satria tsy miarana izy ireo ka tsy nino hoe avy any akoatra ianao. Gastitan Taragas. Natolotry ny Filanga Radio ho anareo teo. Avy any akoatra. Amparindra ny aina dia teny ny Fandrianjaka. Ireto avy no namilina ny tantara. Iary toko sy ny mpanoratra miaraka tamin'ny Rianala Masoandro sy Irene Narikotomalala. Indrindra teknika sy nanatontoso ny Fandrianjaka. Mamy feo Zakina Riatso. Avy any akoatra.